Dia faly mifanatry tavo aminao indray ry sakaiza malala, ry mpiaino malala amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Fandaharana izay angatantsika amin'Andriamanitra mba ananantsika hery ahafahana miatrika ny olana sy andresena ny olana no izy izay atokisantsika eo amin'ny fiainantsika. Miaraka hivavaka isika. Saotra Tompo, raha mbola afaka manana fotoana izahay anohy ny fifampaherezana hatrany, hitadiavam-baolana sy hitadiavam-pamonjena, ananana hery hiatrehana ny olana. Ary ny angatahanay dia rehefa manome izany ho anay ianao, dia omeo anay ihany koa ny hery ahafahanay mizara izany amin'ny namanay rehetrarehetra izay manana olana, satria avy amin'ny alalan'izany no ahafahanay mahita fiadanana eo amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy. Ka dia taio zahay amin'izao fandaharana izao, amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny fandaharantsika farany dia fandaharana nitarika antsika ho amin'ny tena fitokisana an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao, ary nanao antsika ihany koa. Ny fampitariantsika tamin'izay dia hoe mahita zany tsika hoe tsara ny nataon'Andriamanitra, dia azontsika antoka fa raha nahavita an'ireo tsara rehetrarehetra nataon'ireo izy, dia afaka manao izany amintsika ihany koa. Misy anefa fotoana na dia mivavaka azy ianao, mivavaka ianao, tena mivavaka ianao, fa ohatrany matahotra ihany ianao hoe mba hivaly ve izany vavaka izany. Dia izay indrindra no ifampitariantsika indray androany amin'ity fandaharana ity hoe inona no mety zavatra tokony fantarina. Mahatonga antsika ao anatin'ny tahotra sy ny fisalasalana tsy mety afaka. So dia misy zavatra torohevitra manokana avy amin'Andriamanitra mba amahana an'izany olana izany. Izao ao amin'ny Luka 10 ka ny 7:20, dia ao no ahitantsika ny momba n'Andriamanitra, ny tena toetra n'Andriamanitra izay tiany ho ananantsika ihany koa, ampifandraisiny amintsika izay maha izy azy izay, ary mahatonga n'Andriamanitra ihany koa ahay ampifandray antsika amin'ny tontolo manodidina antsika rehetra. Ny voalaza amin'io Luka 10:17 io dia fampihinana ny didy folo izy io. Resantsika teto mantsy fa avy amin'ny fantikana ny lalàn'Andriamanitra no mahatonga ny problème rehetrarehetra. Dia io didy folo na dia hitantsika ohatrany hoe lalàna aza, didy aza, izay ny didy moa mandrakariva, izay ny tena problème. Nahazo an'i Eva zay, nahazo ny razambentsika zay, fa mahazo antsika tsirairay avy. Io didy io no mahavariana arakaraky ny andrarana azy, no ohatrany mampanosika andika azy. Izay mahatonga ny faharatsiana eto ambonin'ny tany. Napetraka le lalàna, dia ny olona tsy hay hoe ahoana, fa dia ny andika lalàna. Tadidiko tamin'izay tany am-pianarana, tany amin'ny lycée, dia misy mahavita manoratra eny amin'ny tableau hoe il est interdit d'interdire. Izany hoe le olona namena lalàna indray zany no milaza hoe rarana ny mandrara. Ary izay le problème mitondra fikorontanana eo amin'ny fiainana. Fa tsy jerentsika mahadidy azy ny didy. Fa ity Luka 10:17 ity dia izao no teneniny. Hoy izy hoe tiava any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha ny tena marina mako, io Andriamanitra io fitiavana. Any amin'ny Jaona 1:4-5 no itenenany an'izay, izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ka io Andriamanitra fitiavana io zany amin'ny alalan'ny didy folo, ny tapany voalohany amin'ny didy folo dia anasany antsika ity azy. Tiava any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia ny tapany manaraka, iresahany ny anasany antsika hifankatia. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
ry ava-malala, io fitiavana io satria Andriamanitra de fitiavana, de tiany omeny atsika ihany koa io fitiavana io. Ary raha manana an'izay fitiavana an'Andriamanitra zay tsika, de automatika isika lasa tia ho azy ny namantsika rehetra. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe na de le olona mahasosotra aza ve zany de tena tsy maintsy ho tiavina. Zay manko no tena mahatonga korotana, mahatonga olana. Jereo tsara, rehefa ao amin'ny tokantrano no nisy olana, de olana ara-pitiavana zay. Olana ara-pitiavana. Satria mety nisy olana nanao zavatra tsy nety tao. Ary rehefa nanao zavatra tsy nety ny olona anankiray dia mitondra ratram-po ho an'le tia azy ny fahitana azy manao zavatra tsy mety. De mitohy. Ny sasany aza tonga hatramin'ny fifampikasiha tanana. Ny sasany tonga hatrany amin'ny fisaraham-bazana, fisarahan'ny fianakaviana. Ary olana zany, mitondra aretina zany. Fa io fitiavana io tsy ambaratelony. Tia ve ianao. Raha ny fitiavana dia mitondra antsika rehetrarehetra hifampitsinjo. Mitondra antsika rehetrarehetra hifankafantatra. Ataontsika teny gasy le teny frantsay hoe mifampi-comprendre. Ary avy amin'ny alalany zany no amerina amin'ny laoniny indray amin'ny fifamelana. Mahaliana ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Mbola mahakasika an'io andininy fitiavana an'Andriamanitra sy ny fifankatiavantsika io ihany. Jereo ange rehefa nanao vavaka nampianarin'ny Tompo ny Tompo ao amin'ny Mateo 9:12 nampidiriny ao le hoe mamela ny elokay. Inona moa dikan'izany? Miresaka amin'izy tsika, miresaka amin'Andriamanitra. Mamela ny elokay. Rehefa mahatsapy tsika hoe tia an'Andriamanitra na nanao fahadisoana taminy aza, mba hananantsika fedanam-po de mangataka famelana amin'Andriamanitra isika. Mangataka fihavanana amin'Andriamanitra isika. Mba ho tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa zao, notohizan'i Jesosy le fangatahana fihavanana aminy. Tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ny tena hafantarana hoe tia ianao de mamela heloka. Ary io olona rehetrarehetra zay manao zavatra tsy mety io de miandrandra famelan-keloka avy amintsika Andriamanitra no manao an'izay mety tsy le olona akory fa Andriamanitra. Zay no nampianarin'i Jesosy. Mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Isan'ny anankiray tena tsy mitondra fedanana sy tsy mitondra fitokisana an'Andriamanitra ny tsy fananantsika fitiavana ny hafa. Rehefa mitazona ao am-potsika ao ny fankahalana ny hafa isika no ny zavatra tsy mety nataon'ny hafa tamintsika, de mety tonga antsika tsy ahazo fiadanam-po zany. Ka ampianarin'i Jesosy zany le izy. Raha tia an'Andriamanitra ianao de mila tia ny hafa ihany koa. Raha angataka famelana amin'Andriamanitra ianao de mangataka famelana amin'ny hafa ihany koa, ary indrindra mamela ny hafa. Nisy ramatoa anankiray nandalo an'izany fanandramana zany, fa nangidy ny fiainany. Tsy nety faly mihitsy izy, ary tonga hatramin'ny nalaina hivavaka izy no izy tena nitazona tao anatin'ny fony tao, ngidim-po no tsy fetezany mihitsy amela ny hafa. Mandra-pahatonga ny fotoana zay nahafahany fanahy masina ny resaka taminy, ka nahatonga azy nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy hoe amboary ny foko Andriamanitra mba hahafahako mamela heloka. Ary rehefa nangataka an'izay tamin'Andriamanitra izy de Andriamanitra mihitsy izay tompon'ny famelan-keloka no nametraka ny famelan-keloka tao anatiny tao. Ary de nanomboka teo dia nanomboka ny sava ny ngidi-po rehetra. Ny Jaona 1:4 de milaza hoe mampahory ny tahotra. Fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Jereo anie zany.
ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Isika mifandray amin'Andriamanitra fitiavana io dia ahatonga an'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, hanomeny hery rehetra atsika, ahatonga atsika tsy atahotra na inona izay mitranga, fa izy mihitsy no andray an-tanana ny fiainantsika. Za de finaritra mifaly rehefa nanomboka nampiny ny aina an'izany. Fa andramo anie, tsika rehetrarehetra io samy manana an'izany. Amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa isan'ny anankiray izay ahafahantsika miatrika ny olana dia ny fananantsika fitiavana. Ny voalohany fitiavana n'Andriamanitra, ary ny faharoa ny fitiavana ny manodidina antsika rehetra. Ka Andriamanitra ahatonga izany fifampizarana izany anova ny fiainanao, ary ampahery ahy ihany koa mbola ano iainana izany ho tia an'Andriamanitra ary ho tia ny manodidina rehetra izany ihany koa. Hiaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra anao indray izahay tamin'ity androany ity, fa afaka ny fampizara tsy ambara telo anankiray ahafahana mamaha olana eo amin'ny fiainanay. Dia tsy inona izany fa ny fanekena ny drafitrao. Dia ilay drafitra fitiavana, fantatray fa tianay ianao, izany no mahatonga anao manasa anay mba hitianao ihany koa, ary mba hifankatia ihany koa, ka omeo anay izany fitiavanao izany. Fa fantatray fa mandroaka ny tahotray manoloana ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana izany, ny olana rehetra eo amin'ny fiainana azony izany vahana, ka dia misaotra indrindra noho ny nampahafantarana anay izany torolalana izany. Ka noho izany Jesosy, mamelany elokay tamin'ny lasa rehetra, ary satria nampianarinao anay hity izahay, dia engany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ihany koa ilay vavaka nampianarinao manao hoe tahaka ny amelanay izay meloka taminay, no amelanao ny elokay ihany koa, fa tianao izahay ary mangataka aminao mba afaka hitia ny manodidina anay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.